Losoa atao tokantranontsika indray ny ambassadeur-n'ny Rosoa aty amin'ny etiny tia miarahaba antsika rehetra samy teny Rosoa eo amin'izao fandrenesantsika ny fampianarana zao larana roa amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fandriamanitra Yahosoa. Hiditra indray zany tsika zany zao. Raha nojerevantsika ny tenin'Andriamanitra dia mahitsy be ny tenin'ny Mose hoe meno ny tenin'ny mpaminany satria teny avy amin'Andriamanitra iny aleo angamba ny everitsika foana iny tenin'ny Mose iny satria miainga miny foana ny zavatra izany. Rehefa misy zato marinina zany dia tsy maintsy miainga eo amin'ny tenin'ny mpaminany foana tsika mba tanteraka ny fahamarinana rehetra hoe mpaminany ianonao. Ka inona zany ny baiko n'le mpaminany ny ran'Andriamanitra voalohany indrindra tany aloha tany dia tsy maintsy hojerevantsika ny teny Deutéronomia toko 8:20 dia 9:10 ka hatramin'ny 9:10. Tsy maintsy hojerevantsika aloha zany lalàna mikasika an'ilay teo hoe mpaminany satria raha hijery santsika fa Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra zany dia tsy maintsy ny tenin'ny mpaminany foana tsy maintsy mibaiko an'io. Hoe voapirofaraka ny mpaminany ve le sary sa tsy voapirofaraka ny mpaminany. Ndao jerevantsika tsara izy. Deutéronomia 18:15. Toy ny hoe verimberina foana Deutéronomia 18:15 ka io ny fototra ny zavatra rehetra. Rehefa hiaraka amin'ny Andriamanitra ny jiosy ianao dia tsy maintsy io Deutéronomia 18:15 io foana no mifototra ny zavatra rehetra zany. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ay no atsangany avy Andriamanitra ao anao ka izy no henonareo. Zany hoe ory zanak'Israely eo mihenonareo any teny mpaminany io ho an'izay mino ny mpaminany zany dia tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany. Mpabaiko n'Andriamanitra ilay izy fa tsy misy hoe le mpaminany inonao fa ny teniny tsy inonao dia zavatra tsy mifanaraka mihitsy zany. Dia vaketsika eo amin'ny 9:20. Mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Ity mpaminany ity zany dia tsy dina foana fa Israelianina satria avy eo amin'ny rahalahiny eo. Io le nazavaiko foana satria hitondra azy amakivaky ny tany hevitra mandra-patongany any amin'ny tany Kanana na Israela amin'izao tsika miteny zao. Zay. Ka ataoko ao am-bavany ny teniko. Any ny teniko ho Andriamanitra dia ataoko ao am-bavany ka olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Zany hoe le tenin'ny mpaminany zany dia didy io. Tsindriana mafy mihitsy zay tsy maintsy henona le teny ary didy moa izay tenin'ny mpaminany zay araka ny voalazan'ny soratra masina eto mihitsy dia hoe didy io teny io. Zany hoe tsy azonao atao mihitsy zany hoe mialaala amin'io teny io fa raha vao mpaminany izy zany dia didy. Ka tika moa zany tao amin'ny fampianarana teo aloha dia nahita mihitsy fa Yahosoa izay mpaminany ka raha vao miteny zany Yahosoa dia didy koa iny midika an'izay. Satria nanaiky azy zany daholo ny Israeliana rehetrarehetra ny vahoaka Israeliana dia nanaiky azy zany dia mazava zany fa rehefa hita teo amin'ny asa moa izy da teo amin'ny asa sy ny herina sehony teo amin'ny teny izay navoakany dia trandeha fantatra izy fa mpaminany satria nitondra soa ny zanak'Israely. Ary zany natonga zanak'Israely tena faly be taminazy. Saingy moa nisy ny ratsy saina dia ritsy jiosy rehetra ilay mpitondra fivavahana jiosy ny ratsy saina taminy noho ny amin'ny tsy fitiavana satria nitondra zavatra tsara i Yahosoa dia noho ny amin'ny fialohana dia nokendrena ho vonoana izy hoe anao vonoana any. Zay le zavatra izay nataon'ireo Israeliana mpitondra fivavahana. Ary manak'androany ireo mpitondra fivavahana Israeliana ireo tsy tian'i Yahosoa nefa raha ny soa vitan'i Yahosoa teo aminazy hitady hatsarana raha ho tadiavinao raha ny tampi-tanety fa mainka hoe misy zavatra tonga aminao fa zany le atao hoe fianonana fotsiny zao. Zay. Ka etsika zany dia mahita mihitsy ny hoe ilay mpaminany zany dia ataon'Andriamanitra ombavany ny tenin'Andriamanitra ary olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Zany hoe didy zany io mandeha io zany dia noho amin'izay hoe ary raha ohatra ka tsy hanona iny didina voakan'iny mpaminany dia ahoana hoe tsy arana zany le tenin'le mpaminany dia zao. Ary zay rehetra tsy mihaino ny teniko izay olazainy amin'ny anarako satria iahavany maniraka anazy dia zaho no hitsara azy. Tandeha ho tsaraiko nareo izy Andriamanitra io. Ozy ilay Elohen'i Israely zany. Iahavano anarany. Ka ny teny Mose zany dia nanindry mafy mihitsy fa tena
rehefa tsinonareo impaminany de ho ataoko fainareo zy io andriamanitra io tsy azo atao mihitsy zany mitsipaka ny tenin'ny mpaminany israelianina mahitsy be zay tsy azo atao de mety iteny ary ianao nefa tsy israelianina nefa anao mba mitondra an'le teny de hitantsika ndray ny tantaran'ny ambassadeur-ny Eosaziady hoe ahoana moa nefa ny ambassadeur-ny Eosaziady mitondra an'le teny kotsany de hoenotsika eo ny toy fa misy fampianarana koa mbola renitsika eo rindan'izay ho iza marina zao ziady mitondra ny tenin'Andriamanitra aminao mitady ny hevitra rehetra andresena lahatra anao mba ny antony ho tonga any amin'ny lanitry ny lanitra ianao zay nge ny antony andresena lahatra anao mba ho tonga any amin'ny lanitry ny lanitra ianao tsy mahafinaritra anao ve zay de satry mahafinaritra zany andao aloha jevantsika aloha ny toy ny fampianarana hoe tsy maintsy arana zany io tenin'ny mpaminany israelianina io ary tsy ndriko tsara mpaminany israelianina no arahana teny finoana teny satria any am'ireo mpaminany israelianina reo Andriamanitra no miteny ary le Andriamanitra ny Mose dia Yahva efa nampianarina atsika hoe Yahva ny Andriamanitra anazy zany tsy misy Andriamanitra hafa ankoatran'izay ny Andriamanitra Mose Yahva ary iny hoe nivakitsika tao anatin'ny Sefer Torah-ny Jiosy efa nasehoko atsika le izy hoe Yahva fampianarana lavabe mihitsy n'iny nampianarantsika hoe ity le fampianarana mitondra ny anaran'Andriamanitra ray ty hoe Yahva ka izay zany ny fanazavana eto hoe miain'ny teny mpaminany tsika de mpaminany israelianina raha vao tsy israelianina zany le mpaminany de tsy azo eneno tsy azo enora tsy azo ekena tsy zany namorona nyzany fa jereo io tenin'ny mpaminany israelianina io fa misy soreninareo menao zany tsisy zara tokony hampasorenanao fa ianao za tokony hifaly hoe tokony manitsy ny dianao zany amin'ny fonction zay rehefa tsy anitsy ny dianao menao de anao iny tsisy manerany safidy io fa ny safidy io zay rehefa teo vonjena de manaiky marina rehefa tsy teo vonjena ko zay ny teny mitondra famonjena zay nyvonjena io dada Yahva io hoe mpaminany israelianina no azo enona teny mazava-be io teny io satria izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra hitaritana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana na Israela zaotsika miteny zao mazava zany fa ilay hitarika ny israelianina sy hitondra ny tenin'Andriamanitra ho am'zareo de mpaminany israelianina samy israelianina satria zareo samy zareo ny ao anatin'ny dezera ao na ny tany ay ka iza moa zany no atsony any ivelany any fa tsy misy zareo samy zareo de zareo samy zareo no fampitantana amin'ny alalan'ny mpaminany hitondra azy ho any amin'ny tany Kanana na ny Israela zaotsika miteny zao zay ny fanapolofona fa tsy misy idirany hafa firenena mihitsy io tsy tafiditra ao ny malagasy na ny frantsay ny anglisy ny izaniza fa zareo israelianina irery io mpaminany resana io hoe ny mpaminany akoatra ny israelianina zany de tsy mahazo miditra ao mihitsy fahalalana navoaka ny dadabe Mose zay ho any zay minao Mose de hoe tsy mahazo miditra ao akoatra ny israelianina ary rehefa mpaminany israelianina de tsy maintsy enona ny teniny ho any zay mino mpaminany israelianina fa rehefa tsy mino manao zany ka anao zany tsy mino normaly ianao ho tsarain'Andriamanitra ka hitodika am'izay tsika zany satria enona ny tenin'ny mpaminany israelianina ahoana zany ny tenin'ny Eosao satria itsika nahita tao amin'ny fampianarana larana faraiky amby roapolo fa tena mpaminany izy ny vahoaka nanamarina fa mpaminany izy de andao raha jerevana ny tenin'ny Eosao hoe laza ve Eosao fa tena Andriamanitra izy tena misy an'izany ve eo de tena misy an'izany io satria ny atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra dolovakitsika zay teny zay hoe araka ny voalazany bokyny Salamo zany rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay zay aloha zany no apetrakitsika hoe ny tenin'Andriamanitra de nametraka didy mihitsy ny talo amin'ny Salamo hoe zay rehetra atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra izy tsy azonao lavina zany satria teny mpitondra teny eo amin'ny bokyny Salamo any zany mpitondra teny Israela Salamo vakitsika Salamo 82:6 Salamo 82:6 Salamo 82 dinindininy fahenina koa izao ny andininy fahenina zany
hoy zao Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Mazava dia mazava mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra, zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Ka eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy araka amin'ny boky ny Salamo hoe rehefa zanaky ny avo indrindra zany a dia Andriamanitra zay. Andriamanitra zay ny soratra masina. Ka andao jerevantsika raha ohatra ka tena niteny io zanak'Andriamanitra io hoe zao dia zanaky ny avo indrindra, zany hoe zanak'Andriamanitra izy zany dikan'izay, zanaky iayavà zany. Ndao jerevantsika raha niteny an'izay izy, raha niteny an'izay izy a dia Andriamanitra izy, tena Andriamanitra mihitsy izy. Fa raha tsy niteny an'izay izy a, io zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe io Yahosoa io, raha tsy niteny an'izay izy a dia tsy Andriamanitra izy. Fa raha vao niteny kosa izy hoe zanak'Andriamanitra aho dia Andriamanitra izy ny dikan'izay. Ka ndao jerevantsika izy satria mazava io lalàna hitantsika hoe hoy zao Andriamanitra nareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetrarehetra, zany hoe ny zanaky ny avo indrindra zany a, ny zanaka ny iayavà dia Andriamanitra izy ny dikan'izay. Asa tena mahafinaritra be mihitsy zany, tena mahafinaritra be. Ka ndao jerevantsika mihitsy raha ohatra ka niteny an'izay hoe zanaky ny avo indrindra zay Yahosoa, dia hoarantsika tolondray ny ten'Andriamanitra izay nambarany Yahosoa ny mikasika ny am'izay hoe zanaky ny avo indrindra zay zany. Dia vakitsika eo amin'ny bokin'ny Lioka toko 2:20 a, dia vakitsika eo aloha Lioka toko 2:20 a. Andininy fa atrevatsika kely. Vingt-deux 70. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra ve ary ianao? Ary hoy izy taminy, voalaza nareo fa izao noho izy. Zay ary. Mazava be zany fa tena nametrana fanontaniana mihitsy ny Yahosoa teto hoe zanak'Andriamanitra ve ianao? Dia namaly Yahosoa hoe voalaza nareo fa izao noho izy. Tena zanak'Andriamanitra mihitsy. Ka raha vao niteny izany hoe zanak'Andriamanitra izy a, dia iny izy ny dikan'izay satria mampaminany anazy a, dia iny izy marina ny teniny mampaminany anazy a, dia iny izy zany dikan'izay araka lalana teo hoe hoy zao Andriamanitra ianareo dia zanaky ny avo indrindra nareo. Ka le avo indrindra moa mazava be fa le Andriamanitra ny dikan'izay. Ka hoe zanak'Andriamanitra izy a, dia mazava izy zany fa Andriamanitra izy ny dikan'izay. Io Yahosoa io zany tena Andriamanitra ny dikan'izay. Noho ny amin'ny fahatanterahany zany teny zany, tsy misy azo lavina mihitsy ny Andriamanitra azy, satria izy mpaminany a, mpaminany Israeliana tsy maintsy ekena ny vahoaka mihitsy ny Israeliana no nametraka anazy ho mpaminany a. Ka raha vao niteny izy hoe voalaza nareo fa za dia zanak'Andriamanitra, dia amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy zany dia Andriamanitra izy. Nyresaka fotsiny hoe ivavahana izy sa tsy ivavahana, dia aleontsika hiaraka aminazy foana hoe ahoana moa zany satria ny Andriamanitra dia tena ivavahana mihitsiny. Ka hojerevantsika foana se fa aleontsika hijery teny manaraka any mafitratsika mihitsy ny antiteny ty hoe nanamarina ve fa Yahosoa fa tena Andriamanitra izy a. Dia vakitsika indray ny bokyny eo amin'ny Matthieu toko 7:15 Matthieu 17:5. Vakitsika indray ty teny ty Matthieu a, eto moa zany tsika dia hita mihitsy ny hoe nisy teny nidina mihitsy rehefa any an-danitra ny teny taminy hoe ity ny zanako malalako zay sitrako, dia ity ny hoy zany hoe avy any amin'ny lanitra mihitsy no miteny fa zanak'Andriamanitra izy. Matthieu 17:5 zany. Zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no manam-porofo amin'ny olombelona eto fa Andriamanitra izy fomba mieritreretra am'izay ianao. Inga vakitsika ny teny vadika indray rety Matthieu a, diso le voajery teto Matthieu a 17 a zay vao 5. Voilà, Matthieu 17:5. Ty am'izay rehefa naporofona fa tena hoe voalazatra any amin'ny lanitra izy fa tena zanak'Andriamanitra izy zany. Matthieu 17:5. Ary raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarona azy
nanarina azy ireo. Ary in'izao nisy feo fitany amin'ny raona nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako a izy no enoy. Ity zany tsy mba lay mpaminany tsony no ny teny fa avy eny am'lay mpaniraka azy mihitsy ny le ny teny satria hoe ataoko ambavany ny teniko. Keto zany a tsy mba atao ambavany tsony le ny teny fa tena feo avy eny amin'ny lantilanta mihitsy nolidina teo hoe ty ny zanako malako zay sitrako. Zany hoe confirme avy eny amin'ny lantilanta zay niviny mihitsy ny fa zanak'Andriamanitra ty tonga eto ty. Zanak'Andriamanitra io. Ary nilaza mihitsy mbola mafiso kely a le zanak'Andriamanitra mihitsy no milaza fa izy ary ange veny an-danitra mihitsy ny. Ary tena any mihitsy izy no mipetraka fa tsy avy ety an-tany zany izy a. Donc efa kitsika izy teny zay. Jauna 3:13. Eo ihany tsika moa zany tsy ala lavitra fa mijerevantsika zay teny zay a hoe izy mihitsy no laza fa izy angeka tena avy eny amin'io lanitra io e. Fa tsy kony hoe zatra mandeha ho azy fotsiny izy nasala am'zany fa tena avy eny amin'ny lanitra mihitsy izy zany. Rehefa tsika amin'y 2:12. Jauna 3:12 dia hatao amin'ny 13. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo. Ahoana moa ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra ao? Ka izy avy any amin'ny lantilanta anazy ka raha iteny eo amin'ny lantilanta izy a ho sahirana ange izy nareo hiaino anazy. Tsy hoenareo ny any de ozy am'zay ary izy ny teny hoe kaneho izy tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy le nidina tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra. Ny zanak'olona de any an-danitra sarotra be mandraina io fa zay ady amy manazava an'io tsara fa mbola tsy androany. Ho azaveko aminareo mihitsy hoe inona mahatonga anazy ny teny an'ireny hoe izy ety an-tany hoe izy milaza fa ny zanak'olona zay any an-danitra efa izy ety an-tany amin'io. Fa zany no mpanafanapolofolo fa tena avy any amin'ny lantilanta mihitsy ny Jehoshua io fa tsy mpaminany taka ny olombelona tsotra ety an-tany. Ary rehefa nyten'io izy a teny mpaminany io a tsy azony lavina. Rehefa nyteny izy fa za de any amin'ny lantilanta nefa izy amin'io eto an-tany no mipetraka de mariny zany sara zany. Ary manamafy an'zany mihitsy izy zay ady azy zandriny Jehoshua. Zao mitory anao zao fampianarana zao. Io zany hoe mba zavoara ny dikan'io teny io tena mora kely. Tsy sarotra mihitsy io ary tsotra de tsotra saingy ho an'le tsy mino moa de tsisy zavatra ho hainy mihitsy. Fa ho an'le mino ny hatsarany Jehoshua kosiny a de ho hainy tsara mihitsy. Ny profsa eto de hoe ny zanak'olona sy lay ny teny hoe za de tena zanak'Andriamanitra. Izy avy any amin'ny lantilanta mihitsy nge no ny teny an'io e. Hoe zanak'Andriamanitra mihitsy ny a. Ary ny dikan'izay de Andriamanitra izy. Tsy izy ety an-tany no mikonfirme an'io fa le dadany any amin'ny lantilanta mihitsy no mikonfirme tena zanako io. Ianao hoe de mbola maly an'izany. Efa mpaminany lehibe io e. Manaiky ny idolo rehetrareo fa tena mpaminany io. Manaiky ny vahoaka ina moa ny vahoaka israeliana fa mpaminany io. Manaiky ny vahoaka silamo rehetra fa tena mpaminany io. Olombelona karazany be dehibe nge zany e. Ahoana moa aloha ny itsovalana azy. Ary raha vao tenin'ny mpaminany izy ny tenin'ny Moshe a, ny tenin'ny Moshe tsy maintsy mibaiko ny rehetra ho azy minao Moseko. De mibaiko Moshe hoe tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany tsy maintsy ino satria baiko ny dada Iava zay. Ka raha vao niteny Jehoshua zanak'Andriamanitra de Andriamanitra izy a de tsy azo lavina. Ary satria izy mpaminany. Ary raha vao niteny koa Jehoshua, raha vao niteny koa Jehoshua azafady hoe Andriamanitra izy a de Andriamanitra izy ny dikan'izay tsy azo lavina. Ary raha vao niteny Jehoshua hoe za zay any an-danitra de any an-danitra izy amin'ny fotoana io zany tsy azonao lavina kosa. Zany no hoe avy any amin'ny lantilanta anazy a ka tsy araka an'io le ty an-tany mihitsy le zatra tenenina. Nefa de marina be io teny io ary haiko tsara ny dikan'izany teny zany. Toy ny hoe minona tsy azavaina aleo mihitsy aloha rehefa tonga ny fanazavana zay teo hoe ambassadeur Jehoshua zay ady ao iza zany a de zay vao miverina manazava an'io. Azao aloha le taonao mien'olo anao le fanazavana fotsiny hoe Andriamanitra io Jehoshua fa zay mantsy ny tena anisan'ny laviny olona de tsindriko mafy aminao fa tsy azonao lavina mihitsy io. Adalan'izay mandahany zany. Satria venao mialina ny zavatra nataony de ho lavinao ve izy. Anange fa tsy fahendrena kosa any. Zay le izy zay. Zay moa tsy anisany mijerevantsika fa inona ke ny antony tena tsy nitiavany Jiosy anazy. Fa raha zatra nataony Jehoshua mahafinaritra be hoe tokony ho lavina ve ny natao. Fa de fialonana fotsiny zao e, tsy vita le nataony de nialina.
de mody nasiana motifa hoe kainao zao hitatsika hoe tatsika hoe fa mbola fampianarana ray manokana moa zay dia mahatonga anazy tsy hovaliko androany dao ary toetsika ndray ara ny toy ny fampianarana manaraka hoe ovakitsika ndray ao amin'ny jauna toko fasivy jauna 9 de ny 35 hatrany amin'ny 38 no vakitsika zany jauna 9 35 hatramin'ny 38 jauna 9 eto zany de ny olona no miteny hoe tena mba tsy mazava kosiny fa zanak'Andriamanitra ne zany 35 hatramin'ny 38 jauna 9 35 38 lera lehilahy resaka tamin'ny ara-namoany Yahosoa teny hoe zaza hitanao mihitsy le atao hoe zanak'Andriamanitra Yahosoa nandre jauna 9 35 hatramin'ny 38 Yahosoa nandre fa efa ndroana raha lehilahy ary rehefa nihita azy izy de nanao hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao raha lehilahy namalika anao taminy hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy 9:30 hoy Yahosoa taminy hoe efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay zay le fantiny hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao ary hoy raha lehilahy rehefa avy hoe tompoko mino aho de niankohaka teo anatrehany izy efa nilalàna moa de Andriamanitra ihany niankofa nefa de niankohaka izy ary tsy mba niteny Yahosoa miala teo mazava be mihitsy izany fa tena Yahosoa mihitsy le tao hoe Andriamanitra iankofana satria niankohaka teo anoloana mihitsy ny olona fa tsy nibedesiny fa raha tsy Andriamanitra azy iankofana izy tsy maintsy mibedy izy miala teo fa tsy fanao ty navela niankohaka tsara teo mihitsy zany no porofo fa tena Andriamanitra Yahosoa satria de voaporofo mihitsy niankofan'ny olona izy ary tsy lavy mihitsy zay fa raha mampitondra tenin'Andriamanitra anazy nahita zao fagakana be sy ny atsarany zao raha tsy Andriamanitra iankofana izy tsy maintsy nibedesiny io olo io miala teo ianao fa navelany tsara mihitsy niankohaka teo izy ary zany ny fanamporofona ma-Andriamanitra anazy ary izy moa de mazava be le teniny ato hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao io mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao de raha lehilahy namaly hoe iza moa no izy tompoko mba inoko anazy de hoy Yahosoa taminy efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay eto zany Yahosoa mihitsy no confirme fa tena zanak'Andriamanitra izy ary raha zanak'Andriamanitra izy mazava be fa Andriamanitra izy ny dikan'izay Andriamanitra mihitsy izy ary iankofana ojerevantsika am'izay mihitsy ny hoe iankofana satria tsy maintsy mijery satria izy milaza fa avy any an-danitra ary tany an-danitra naky de ojerevantsika mihitsy ny zavatra nisy tany an-danitra zany amin'ny lanitra ny lanitra tiotsika resany io inona ny zavatra nisy tany zao tsika aloha mbola jery mbola fanazavana ray ihany hanamafitsatsika an'izay sary rehetrarehetra zay mihitsy ny hoe maninona moa hoe tena tsy azo lavina nge ny teny io zanak'Andriamanitra io misy teny kely jerevantsika eo amin'ny Matthieu 3:17 aloha mbola nisan'ny sary kely manamarina azy kely atsika aloha ina moa voalaza ato amin'ity Matthieu 3:17 tokoa raiky izy jerevantsika kely ny fanazavana ny teny ary injao nisy feo tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako confirme fandroandray zany tamin'ny Yahosoa natao batisa tamin'ny jauna mbola niverina ny teny hoe zanako malalako zay sitrako ngety sady Yahosoa no miteny moa lay confirmation avy any amin'ny lanitra lantrako no miteny hoe zanako ane io zany no porofo fa Andriamanitra Yahosoa voaporofo mihitsiny ny fanaporofona farany zao de hoe ojerevantsika hoe niankofana ve sa tsy niankofana ojerevantsika anay zay sary zay fa mazava fa mampaminany anazy mpaminany lehibe de tsisy mahazo manda fa tena Andriamanitra izy satria zanak'Andriamanitra izy de Andriamanitra izy ary hitatsika zao lay lehilahy teo fa tena niankohaka teno atreny de fa marinona ny zany andona atsika jery mbola teny anakaiky any mbola misy teny omena atsika zany mbo ho fanaporofona ny jauna voalohany jauna 1:18 zany tetsika jerevana jauna 1:18 ndao jerevantsika kely ty teny ty malome fanaporofonanareo mba ho tadidinareo tsara mihitsy ny tsy misy zatra mandeha ho azy ny fampianarana eto fa manome fanaporofona foany zay adia hoe tsy azonao lavina mihitsy ny mandriamanitra anazy zay jauna 1:18
tsy nisy nahita n'Andriamanitra novinoviana fa ny zanaka lahy tokona zay ao atratra ny ray izy no manambara azy. Tena mahitsy be mihitsy le teny hoe zanaka lahy tokana n'Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy ntika zay. Ady am'izay koa mbola lahy tokana. Tsy azo laviny fa teny ny mpaminany Yehosoa. Ka raha vao zanak'Andriamanitra izy dia mazava be ny teny fa Andriamanitra izy ntika zay. Tsy misy azo lavina ny tenin'Andriamanitra zany ntika zao. Ary hijery am'izay tsika ny fanaporofony hoe Andriamanitra ihany koa foana vy izy. Zay ny amaranantsika an'le teny zay hoe raha Andriamanitra izy noho ny am'izao teny zao dia Andriamanitra ihany koa foana vy izy. Ka izy moa ny teny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra dia ndeotsika ho any an-danitra ary araka le Jaona 3:13 izy tsy maintsy arahantsika ny teny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra dia tsy maintsy indaotsika hiverany an-danitra ty any no amataratsika azy na Andriamanitra izy na tsy. Dao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ato Jaona 3:13. Jaona toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia jerevantsika am'izay ten'Andriamanitra ihany koa foana ary vy izy. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra. Le zanak'olona nefa ny hoe tia tany. Ka rehefa nyteny izy hoe zasa dia tia tany no zany amin'ny lanitra ambony any any amin'ny lanitra lanitra any dia tsisy afaka mamaly satria teny mpaminany io. Fa leo jerevantsika ny famarinana zay satria nanao fanambarana izy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fanambarany Yehosoa zay nomen'Andriamanitra azy. Dia tiandre misy fanambarana noetiny tsy azonao lavina koa zay mametraka fa mpaminany Yehosoa. Tsy mahazo mamaly ny jios satria ny vahoaka jios ny teny fa mpaminany izy. Tsy mahazo mamaly ny izaniza satria ny fanambarana dia avy any amin'ny Yehosoa. Ary raha vao Yehosoa manao fanambarana dia tsy maintsy manaiky dao zay etra milaza fa mpaminany Yehosoa. Tsy mahazo mamaly koa zany ny silamo satria izy milaza fa mino any Yehosoa ilay zanak'Andriamanitra zay novainy anarany hoe Isa. Tsy afaka mamaly koa izy. Tsy afaka mamaly zany zao tontolo zao nefa zany teny zany satria ny fanambarana dia avy any amin'ilay Yehosoa zanak'Andriamanitra le niantona teo amin'ny hazo fijaliana zay napetraka ho mpaminany ary ny Israelianina mihitsy laza fa mpaminany io tsy afaka mamaly nizaliza zany. Dao vakitsika ry any ny Apokalipsy toko voalohany aloha vakitsika zany. Eto zany tsika dia jery hoe iza manao fanambarana ny fanambarany Yehosoa lay voaositra na hoe Yahosoa lay Mesia araka zay tianareo ametrahana anazy fa voaositra izy amin'ny teny gasy. Ny fanambarany Yehosoa izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny Jaona mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zany hoe Andriamanitra zany tia ilay Yehosoa hitatsika fa Andriamanitra izy satria zanak'Andriamanitra izy dia tsy azo lavina zany ty fanambarana ataony ity. Dia aleo ny fanambarana no jerena raha Andriamanitra izy na tsy Andriamanitra. Dia satria le zavatra ny amin'ny lanitra lanitra ny resana izy avy any amin'ny lanitra lanitra dia aleo tazantsika tao amin'ny lanitra lanitra tao hoe nametraka anazy ho Andriamanitra hivavahana mihitsy hoe tao amin'ny lanitra lanitra dao jerevana aloha ny lalàna. Ity lalàna navoakan'io Yehosoa io. Ity namoaka lalàna izy amampahamany anazy dia misy lalàna navoakany. Ary zay lalàna zay moa no arahana ato amin'ity fanjakana masina ty lalàna ny Yehosoa. Satria sady mpaminany izy no Andriamanitra mpamoaka didy mpamoaka lalàna didy nomen'Andriamanitra azy le izy. Ka ity ny didy nomeny nareo vakitsika aloha le hoe mamoaka didy izy Jaona 12 sonareo milaza hoe aizako izy mamoaka didy. Mamoaka didy io Andriamanitra be io. Ay Jaona 12 49-50 vakitsika zany aminarany Yehosoa lay mpaminany lehibe tsy maintsy ekena ny teniny. Jaona 12 49-50. Raha vao zany dia miady amin'ny Mose ianao. Jaona 12 49-50. Satria zao tsy miteny ho ahy fa nira izy naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko zay ho toriko. Zany misy didinay zany ty nalefa makany amin'ny Yehosoa. Ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny zay ary lay didiny nampitondrainy any Yehosoa ty zany dia fiainana mandrakizay. Mazava be zay teny zay zany. Ka io ary fahitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny didy Andriamanitra izy sa tsy Andriamanitra ary ivavahana sa tsy ivavahana. Dao jerevantsika ary ny teny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy izy ty mamoaka didiko izy. Dia aleo ny bokin'ny Apokalipsy iny anamarina ny teny aleo hoe ahoana moa ny kalite natao hoe Andriamanitra. Ny atao hoe Andriamanitra dia zao ivavahana. Raha vao ivavahana izy zany dia izay ilay tena Andriamanitra ivavahana. Vakitsika ny Apokalipsy toko 2:7 ty lalàna ty. Lalàna tao amin'ny Yehosoa no mino dada iavana azy. Apokalipsy 22:9.
de hoy izy tamiko tandremo aza manao an'izao fampanompo namanao ihany aho satria lay ijaona zany ekoka teo alohana an'le tongotry le anjely efa nahitany fanambarana de nibedesy le anjely izy hoe aza manao zao fa mpanompo namanao ihany aho fa Andriamanitra ihany mivavao zay aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalanao tsy izay mitandrana teny am'ity boky ity Andriamanitra ihany mivavao ataotsika ngeda be mihitsy zany hoe raha mivavaka ianao zany de le Andriamanitra ihany no azo ivavahana zany hoe raha vao tsy Andriamanitra zany de tsy azo ivavahana fa ny Andriamanitra ivavahana zany de mazava be mihitsy zany hoe raha vao tena Andriamanitra iankofana zany de ianao mazo mikoaka de ndao jereva tsika raha Andriamanitra iankofana mihitsy sy ivavahana mihitsy ny Yehosoa de ndao re jerevantsika ny bokin'ny Apokalipsy toko 5 ary zay no entsika mamarana anazy Apokalipsy ilazana fa tena hoe tena Andriamanitra ivavahana fa izy ka zay manaiky fampaminany Yehosoa de tsy maintsy manaiky an'ty teny ty satria fanambarana avy any amin'ny Yehosoa ty ary sary tao amin'ny lanitra mihitsy le nomeny araka le teniny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra de any amin'ny lanitra lanitra zany amisy zany ka areo jereva le zava-misy anazy zany le misy anazy zany de ny Apokalipsy toko 5 vakitsika minompo ny andininy 5 ngaman'izay ny ambon'ny andininy 5 ary hitako fa indro teo voany sisa fiandrianina sy zava-maneno efatra ary teo voan'olona de nisy zanak'ondry io le hoe indro ny zanak'ondr'Andriamanitra zay manetra ny fahotany zao tontolo zao izy ny olona ary am'bokin'ny Jaona misy an'izay ary tanay ny voninahiny sy ny maro samihafa nytaneny izy moa tsy tadidiko naranderangay izy anarina izy zay ny voalazany zany zay ka Yehosoa le zanak'ondrin'Andriamanitra voalaza eto zany izy io zanak'ondry io Yehosoa io zanak'ondry io sao de tsy hainao ka eo maha zanak'ondry anazy zay mihitsy ny ny lazantsika ny hatsarany sy ny famareny aminao hoe izy Yehosoa ty resana ty de nitsangana tahaka ny vovovony izy nanana tandroka 7 sy maso 7 de ny fanahy fiton'Andriamanitra ny rahana ka any amin'ny tany rehetrarehetra zay io zany voalohany io zany le Yehosoa ino zay io le hoe le teny tonga nofo ary ny le teny de nonona tamitsika zany ilay hoe ny teny tonga nofo zany izy de tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanakavanana mipetraka teo ambony seza fiandrianana nalainy Yehosoa zany lay boky teny amin'ny tananakavanana mipetraka teo ambony seza fiandrianana de rehefa niraisiny Yehosoa lay boky satria izy le zanak'ondry le ngano lo jevatsika kely zay hoe zanak'ondry zay le ohatry karoatsika kely izy de misita aiza moa misy an'iny jevako ato raha ho tadidiko kokoa le any misy an'zay leo ilayntsika mihitsy le mijery an'izay satria mametraka fanontany any ilo aiza moa io zanak'ondry io iza marina io de aleo zany jerevantsika izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra le manaisitra ny jerevantsika kely raha misy mahita an'le izy moa zany de mandefa nytiaingany makaty de mba malakitsika zay Jaona toko voalohany Jaona 1:29 zany ty le zanak'ondry ty Jaona 1:29 no ny ampitsy de nahitany Yehosoa avy nanatona azy Jaona zay Jaona lizy zany ka de hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra i Jaona mio mpaminany samy mpaminany eto zany no miteny satria ny olona nanaiky fa Jaona de mpaminany de hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao ka io zany le zanak'ondry zany Yehosoa ty resana ty hoe zanak'ondrin'Andriamanitra zay izay ka i Jaona moa Jaona mpanao batisa io ny olona mino fa i Jaona mpanao batisa de mpaminany ihany koa zany hoe mpaminany samy mpaminany miona de ozy le mpaminany Jaona miteny hoe io ny zanak'ondrin'Andriamanitra io ka Yehosoa zany le zanak'ondrin'Andriamanitra tsy azo lavina zany fa teny mpaminany koa zany dia ndao vakitsika am'izay le teny ivenantsika am'izay le tarikatra
Aiza moa zany tarikatra teo apokalipsia 5 de vakitsika amin'noko andininy fahenina fahavalo am'izay zany eo amin'ny fahavalo ary rehefa nandray ny boky ary izy le zanak'olo zany Yahosoa io ny zava-manana efatra sy ny lolo 420 de ny ankohoka teo anatreny zanak'ondry io arafatady ny kohaka ary bevan'Andriamanitra io satria Andriamanitra ny akekeo ile Elohim-Israely eo izy ireo zany eto zany zao le Elohim lay dada Yahva sy Yahosoa zany reo le Elohim reo satria pluriel Elohim de Elohim zany de reo izy roa reo teo anatreny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy de vavaka ataony olona masina zany zany hoe sady ny akohoka izy no mitazona an'ilay lovia feno didikazo manitra sady manana lokanga lovia feno didikazo manitra zay misy teo sady manana lokanga misy lokanga zany eny sy lovia volamena feno didikazo manitra miaraka amin'ny lovia zany miaraka eny dao zany le izy de rehefa zareo no manao ny fihetsika mitazona io ka miankohoka de mivavaka izy nydikan'izay ka eto zany de tena le ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ihany ny vavao ka nivavaka ny lolo 420 nivavaka ny zava-mahana evara tamin'ny Yahosoa Andriamanitra izy zany sa tsy Andriamanitra valy teny Andriamanitra izy ary ivavana sa tsy ivavana mazava be ny teny vavaka ataony olona masina ny vavahana mihitsy ny Yahosoa tsy no Andriamanitra tsotra fotsiny izy hoe Andriamanitra takafo teny fa Andriamanitra teny ivavahana izy sady ankofana ary diraina sy memboninaitra taka ny dadany voninahitro nazy mianaka mandrakizay mazava am'izay fa taoriana zany fanazavana zany na ninonao tsara de roa miavaka tsara ny Andriamanitra ary mazava be dada Yahva anankiray ary Yahosoa anankiray reo le Andriamanitra mpamonjy ary mitondra olo ho amin'ny fanafana amin'ny fahotana ary sy miaraka aminy tena tsy mahay manota intsony zay zao toriny ambasadeur ny Yahosoa ziady azo engane mba tena ho falibenao mainao zany teny zany engane ka tena ho ravoravo anao fa nahita an'le tena mpamonjy ianao ary io famonjena io misy eny tsy zakany jiosy ka namono ny jiosy anazy hitinao fampianarana manaraka motsika fa de zay ny fiafarany ty fampianarantsika androany tya mazava be am'izay fa ifaly be am'izay reo zay nino fampianarana fa tena Andriamanitra Yahosoa lay mpaminany no miteny an'izay lay mpaminany Yahosoa lay mpaminany lehibe mihitsy nao fanambarana fa Andriamanitra izy tena tsy maintsy ankofana mihitsy izy ary zany ny atsarana atao aminazy ny Israelianina nafantatra fa tena mpaminany izy ny vahoaka Israel ary rehefa ny vahoaka Israel no miteny fa mpaminany izy de tsy azo lavina ny teniny zay mandany zany mpaminany zany de ho fahaizan'Andriamanitra normal ange ny fahaizan'Andriamanitra ny jiosy anisana nafahaizana azy koa zany ka izay ny teny ho atsika rehetra fa de miraso atsika rehetra samy teny Yahosoa ho tonga soa ty amin'ny lantilantana rahadiany Yahosoa am'izay na rehetra rehetra voninahitra ho azy mianaka teo amin'ny dada Yahva Yahosoa mirary soanao tonga ty amin'ny Yahosoa am'izay anatin'ny Yahosoa fa tsara loatra zao teny inao zao ary ivavakitsika aza sola betsaka dada mala Yahva nampafantarinao sy nampianarinao ny atsarana de ny atsaranany aminao tena niporofonao mihitsy ny hatrany amin'ny lalàna sy ny mpaminany rehetrarehetra any fa tena mpaminany zany Yahosoa zanakao zany ary na ny vahoaka jiosy aza ny aiky fa mpaminany izy fa ny fielona ny mpitondra fivavahana mpitandrina didifolo ihany de nefa raha tamina mono anazy tonga nefa ny fotoana tsy maintsy ampiarehina ny atsarana tsy maintsy ho aseho eniny zao tontolo zao ny fahamarinana tsy mety maty zany Andriamanitra Yahosoa zanakao zany fa na de ny vonona ry izy teo amin'ny azy fijaliana velona foana ny asany ary velona ny heriny velona ny anarany tsy azo vonona zany zay ny natongavany ziady ahy hamerina n'lay anarana homemboninahitra anaranao dada Yahva Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrakizay ta io ara zao teny zao hitondra sosy fahasoavana ho an'izay miaina ary de mamalivavaka manakariva hitany tsirairay avy ianao dada mala Yahva voninahitra nao mandrakizay sotra ny amin'ny teny sy ny fampianarana mankalazanao hatrany fa raha betsaka dada Yahva amenaranao Yahosoa no azany vavaka rehetra zany halleloia amen de miraha sotsika raha samy teny Yahosoa ho amin'ny fitezan'ny fampianarana manaraka indrina velomatory